Topoko lasy topoko vavy akafaliana indray no arabarantsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ny matv amin'izao alina izao aliny zoma faharoa amby roapolo ny volana marsa taona 2020 ary idirantsika indray ao anatin'ny fandaharana na ny marina kokoa lay andiam-pandaharana iresahana ny fampihavanana araky ny fotoan-kevitra sy ny FDB ao anatin'ny baiboly ny ekipa laika toy ny mahazatra Andriamatoa Fidson sy Andriamatoa Tsilavo no miaraka mitavatafa sy midinidiniketo amin'izao alina izao ary dia manasa anareo anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana avy hatrany dia idirantsika ny fandaharana rezim-brahalahy toy ny mahazatra zay tsy hita maratsy azy laharana fahinintsika aloha iverenana kely ny fampitinana inona no resantsika tao anatin'ilay laharana fadimy tamin'ny heriny teo. Sotra indrindra namana fa miarabantsika tsirairay avy natokantrano any zatra manaraka an'izao fandaharana natokana manokana mba anatonantsika ny Jehova anatonantsika n'Andriamanitra sy fahasoavany eto amin'ny firenentsika izay miatrika atao hoe fahasahiranany ihanytsika ao anatin'izany toe-javatra zany. Rehefa malala dia anterinay tokoa ny fiarabana ary manasa anareo mba ifantoka ary anaraka tsara ambavaka satria resaka soratra masina no entsika mijery ny vahaolana. Noho izany dia fitinina ny tamin'ny lasa ny tamin'ny lasa ho an'izay tsy naharaka dia niresaka tsika fa Andriamanitra dia mampiasa ny olona rehetrarehetra ary tamin'izay dia noraisintsika fa ny vehivavy dia manana anjara manana toerana avo de avo amin'ny maha tanany ny vehivavy rehetrarehetra ary afaka mamaha olana mitondra fampihavanana mitondra afaka miantso amin'ny fibebahana eto amin'ny firenena rehetrarehetra ka naizanaiza vondrona misy atsika fiarahamonina misy atsika naizanaiza dia afaka miantso an'izany fampihavana zany an'izany fampiakekeliko zany eto amin'ny firenentsika noraisina tamin'izay moa zany madame Abigaila vadiny Nabala izay nanao ny fampihavanana teo amin'ny fifanteno amin'ny olana nisy an'ny mpanjaka Davida sy ny fianakaviany ary dia nivitrana ny olana ny problème satria tao lay vehivavy zay zany no tamin'ny heriny ny namana fa ho antsika tokantrano any ny lanjany vehivavy eo amin'ny famahana ny olana fiarahamonina. Idirantsika vetrana ary ny fandaharana ho an'ity laharana fahininy ity inona indray no votoatiny inona no horesahana roa rahalahy velabelarana mijery atao anatin'izay laharana fahinina zay. Ny androany moa zany rehefa malala dia ijerytsika tamin'ny lasa afa-tsy tamin'ny voalohany ihany dia nijerytsika ny amin'ny hoe olombelona miditra ao famahana Krisy zany hoe zany olombelona afaka miantso fibebahana zay nandrasantsika ny vehivavy tamin'ny heriny zany hoe tsika samy olombelona zay manana olana mifanantona mifampiakeloka mifampivavaka zay zany nojerena tamin'ny lasa zay efa maromaro 5 herinandro zay fa ny androany kosa tsika dia ijery hoe ohatra ny ahoana raha Andriamanitra fotsiny Andriamanitra no mamaha olana Andriamanitra no mamaha Krisy Andriamanitra no miditra antsehatra amin'ny famahana olana ohatra ny ahoana zay no jerentsika androany ary misy antso ataon'Andriamanitra rehefa malala misy antso ataon'Andriamanitra ary mahafinaritra satria misy antso izay iantsonantsika raha ohatra ka hojerentsika ny ao amin'ny Isaia toko voalohany ny 2:20 dia ity aloha raha Andriamanitra no mamaha Krisy dia zao no ataony 2:20 toko voalohany Isaia dia manao hoe avy ary ifandatra isika hozy Jehova fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahatanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Misy antso ataon'Andriamanitra zany raha izy no mamaha olana dia zay ny famahany azy hoe avy alo ifandahara miantso izy. Inona ny endrik'izay fifandaharana zay? Le endriky ny fandaharana dia hitantsika rehefa avy eo hoe ny endriky dia zao Andriamanitra fitiavana izy. Andriamanitra zany tsy milaza hoe ianao disona ity marina na manisa ny fahaditsona na manameloko fa ny Andriamanitra dia dingana ataon'Andriamanitra fa mamaha olana izy dia miantso ny mpanonty izy avy aty amin'ny alalina ny antso fanahy masina io efa jerentsika ihany izy tamin'ny voalohany fa androany tsika tena miditra ifotony tsara mba ho fantatsika misy soa anankiroa mantsy rehefa avy eo hoe ohatra ny ahoana lay vahaolana hoentin'Andriamanitra amahany le Krisy fa ny voalohany zany dia antso-pitiavana avy fandatritsika ny firenena rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra nisaky ny ambaratonga dia anaovan'Andriamanitra antso Andriamanitra miantso avy fandahatra aleo lasa ny lasa zay mety niteraka olana niteraka ny fifandirana niteraka fahavoazana fa avy fandahatra avy fandahatra izy Andriamanitra antso-pitiavana lehibe zany azay no mahandriamanitra n'Andriamanitra miantso mpanonty izy fandahatra aminy izy no manao dingana zay zany dia lalana ataon'Andriamanitra fa mahan'Andriamanitra ny olana izy no midiny izy dia manatona ndao fandahatra itsika misy fipetra misy masitsivana avy eo amin'Andriamanitra amin'izao hidina izy
miantso mpitiavana zay satria raha ny zava-misy ato amin'ny firenentsika nefa ela be ny atsona fampiavanana zany fa treto eo ny rafitra ara-politika vokatry ny fanarana politika fa mbola tsy tena tafapetraka ary tsy toto tanteraka ao anatin'izay fampiavanana izay sika ny olona zay atson'Andriamanitra mentao ifandahatra ve no malaina ary tsy manonona ny antso sa Andriamanitra manana ny fipetrany mialohan'izay idirany mivantana ao anaty famahana olana zay. Eny ary marina mihitsy zany namana fa araka ny tenin'ny namana fidy teo zany dia manahoana raha Andriamanitra no mamaha olana ao misoratra basina efa naseho teto raha ny zoma riva maromaro zay a hoe inona ny atao raha ampiavana olona dia efa nitenentsika teto daholo ireo zavatra atao amin'ny mahasamy olombelona fotsiny tsy maintsy miaiky ny fahotany ny olona anankiray tsy maintsy ampahafantarina azy ny fahotany tsy maintsy mamela heloka ny olona anankiray tsy maintsy manetrotena ny olona anankiray eo amin'ny famahana olana dia ny olona rehetra afaka mamaha ny tsy fihavalana mety misy fa androany amin'ity andro fahen'ity namana fa dia izay mihitsy loha hevitra hoe Andriamanitra amin'izay amin'ny maha olony filazantsara anay zay tonga eto mpitory ny filazantsara zany mitondra ny baiboly dia manahoana amin'izay ary raha Andriamanitra ny mamaha olana dia araka nanomboana namana fidy azy teo dia hoe nen'Andriamanitra dia zao rehefa mamaha olana izy tsy mba any aminy zany ny blokazy tsy any aminy ny mety tsy hahatanteraka ny fampihavanana na ny fihavanana donc resika namana fa amin'ny fotsy miangatra zany ny olana misy eo amin'ny lanitra sy ny tany dia zao nanao adalana tamin'Andriamanitra ny olombelona ary hoarin'Andriamanitra amin'ny zanakadala ny olombelona nanao adalana dia lasa nandeha fa rehefa lasa nandeha ny olombelona miaraka amin'ny adalany dia Andriamanitra ny tonga nidina nitady atsika eny amin'ny toerana misy atsika any be dia be moa no ohatra nira zany atsika hoe ondro very farantsa very zanakadala fa amin'ireo zavatra rehetrarehetra eo dia Andriamanitra avokoa manao ny fomba rehetrarehetra hitadiavana an'le very na amin'ny fombahoana mahavery azy sy ny krizy misy zany dia zay Andriamanitra mitady zay zany no entina androany hoe rehefa Andriamanitra ny mamaha olana tsy miandry an'le olana nanao adalana izy ny iverenany sainy sy iverenany fo no ara-dalana fa Andriamanitra no miantso hoe rakoto avia ty ndotsika ifandahatra na dia izy ary ny marina na dia izy ary ny mety dia miantso ny olona rehetrarehetra izy ifandahatra ary rehefa raha andinika amin'ny baiboly amin'ny fo tsy miangatra isika ireo testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ireo dia boky mifampiankina izy ireo namana fa ary amin'ny akapobeny dia zavatra ra ihany ny ambaran'ireo tantarany olombelona lavo sy ny fomba mijen'Andriamanitra azy ary aty amin'ny testamenta vaovao dia ny fampiaran'Andriamanitra ny zany zavatra nitranga tamin'ny testamenta taloha zany no hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao ka ao amin'ny Levitikos eo namana fa no ahitana le fantanina petraka atao hoe inona ny fipetrapetraka ary raha miantso izy hoe do ifandahatra ahafahana mamaha ny tsy fihavanana zay misy ao amin'ny Levitikos eo io Levitikos io dia boky anankiray izay azavain'ny Matthieu, Marc, Luc, John ny Levitikos sy ny bokyny Exodosy amin'ny baiboly ary amin'ny testamenta taloha dia ny bokyny Matthieu, Marc, Luc, John zany ny ireo evanjely ireo filazantsara ao amin'ny testamenta vaovao no manazava azy ka misy zavatra anakoro namana fa mba hitondrako ny hevitra mba hampazava ny resaka tiana entina androany ao amin'ny Levitikos eo dia zao raha misy olona manao adalana raha misy vahoaka manao adalana raha misy mpanjaka na mpanapaka manao adalana ny adalana rehetra dia atao amin'Andriamanitra avokoa ka ahafahana mamaha ny olana teraky ny adalana sy ny fisarana tamin'Andriamanitra dia zao ny toromarika amen'Andriamanitra raha vahoaka ohatra manao misy olana eo amin'Andriamanitra dia zao no toromarika fepetra amen'Andriamanitra ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpanapaka do atombokontsika ny vahoaka ary ao amin'ny Levitikos toko faefatra andiny 7 amby 20 dia zao ny vaky amin'ny anaran'i Jesosy raha misy vahoaka manota na mandika anankiray amin'ny didin'i Jehova amin'izay tsy tokony atao kameloka ary misy mampafantatra azy ny fahotana zay nataony dia hitondra osy vavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana zay nataony ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota ny vahoaka dia amono azy eo amin'ny fitoerany fanatitra hodorana zay ny fepetra amen'Andriamanitra raha misy vahoaka raha misy firenena anankiray manao adalana amin'Andriamanitra dia zao ny toromarika amen'Andriamanitra oka ireo vahoaka ireo aka osila na ondry anankiray dia ina atao inona le ondry na osila apetraka eo amin'le ondry na le osy ny solo tena n'ireo vahoaka ireo anankiray ohatrany hoe apetraka amin'le ondry ny adalana rehetrarehetra netina
de lasa n'le osy ary ny fahamarinan'le ondry na le osy indray zany hoe le osy tsy manatsiny iny tsy fananatsiny le ondry iny mepita ndray makany amin'ny vahoaka misy fifamadian-javatra zany eo zay zany mitoromarika andriamanitra am'le tenina manafidy teo hoe avy ifandahatra tena dikan'le fifandaharana de zao ambaranao amin'andriamanitra ny fahadosonao sy ny fahalemenao rehetrarehetra tsy mitaky ny inona aminao andriamanitra fa amin'ny fitiavany sy amin'ny fahasoavany dia ambaranao amin'andriamanitra ny fahotana sy ny fahadosonao etsy an-dany ndray kosa nefa ny fahamarinan'andriamanitra zay tandidon'le fahamarinan'le ondry siosy de mifindra makany aminao zay fifanakalozana izay no ataon'ny Isaia hoe ndao tsika ifandahatra ary io ny tiana sy namana fidetina androany hoe ndao a raha andriamanitra ny mamaolana mampiavana de midin'andriamanitra mandevitra andriamanitra zakain'andriamanitra ny adalanao rehetrarehetra hoentiny daholo raha ianao zany ny tokony hovonoana ianao ny tokony fa tsy eo ny miazo fijaliana de hoentin'andriamanitra izany ary le fahamarinan'andriamanitra indray le atsaran'andriamanitra famelan-keloka gratuit avy any amin'andriamanitra omenanao maimaimpona zany tsy vidina tsy sazy tsisy nininona fa omenanao maimaimpona ka namana fidy sy namana fa zay ny ao ambadiky ty Isaia ty hoe raha andriamanitra ny mamaolana de ohatra ny mora mivany olana rehefa jerena am'zany sary zany fa ny mahasarotra azy de zao izy manana ny marina indray izy ianao meloka indray no tohatra lasa tsy meloka mihitsy fa izy indray no to lasa meloka sy arandrihatra amin'ny akapobeny namana fidy zay zany ny ao ambadiko Isaia io fa ahoana ny fisehoan zany am'izao tantara zao io indrindra mantsy hoe fanazavany tsy lavo teo a de mametraka manahoana ny endrik'zay fifandarana zay ao anatin'ilay fifandarana andresana teo a misy toerana ao an'ilay tsony hoe fanatitra zany ao anatiny raha ny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao raha toka amaliny antso ny vahoaka malagasy ny mpitondra ao aminy eo anatrehan'zay fiakena fahadosoana zay inona no mety endrika andikanan'ilay hoe fanatitra eo anatrehany fanetsehana an'andriamanitra mihitsy zany hoe hiditra mivantana mamahany zany krisy sy resaka fampiavana zany eny tompoko ny endrika isehony alohan'ny amaliko an'izay dia teverina vetivety a ny am'le resaka Isaia le miantso avy fandahatra tsika andriamanitra zany a rehefa mamaolana izy rehefa mamaolana andriamanitra dia tsy misy vaolana hafa ataon'andriamanitra fa izy mihitsy a no manomea an Jesosy rehefa miatrika tantarany Isaia zany de mpaminany ory izy io a tao anatin'ny toejavatra fahasarotany tomby firenena ary izay no iantsony vao manomboka ny boky ny Isaia de io no alefan'andriamanitra aminy hoe te hifandahatra amin'ny vahoaka te hifandahatra amin'ny olo koa fa avy aty antso malefaka izy io zany tena marina ny olana mantsy dia mety etrehitra foana ntsika tsirairay avy hoe tena iranona ny diso ranona ny diso efa hitatsika iny efa vita iny fa zao a andriamanitra mihitsy zany no manao le antso ka tiako tenenina ny vaolana avy amin'ny andriamanitra mahaolana tsisy vaolana hafa fa le Kristy ny mahafinaritra ane de zao amin'ny toko fasivy avy miresaka io toko fasivy izy a hoe avietsika ifandahatra io fa hodiovina ny fahotana io a ny andinin'ny fahadimy toko fasivy ny andiny fahadimy de manao hoe fa zaza niteraka ao atsika zazalahy nomenatsika ary fanapahana ny eo atsorony ny anarany natao hoe mahagaga mpanolotsaina andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andria ny fiadanana zany hoe raha fiadanana zany notadiavina raha fiadanana no etaeta ao anatina firenena anakiray ao anatina fiarahamonina anakiray a dia tsy any amin'ny zavatra hafa no hitavana azy fa ao am'le vaolana zay omen'andriamanitra fa zaza niteraka ho anareo Kristy io zany vaolana io zany le mpampiavana io le médiateur io zany le mampivitrana io satria ny rany a io le anadiovana io le antson'andriamanitra hoe avitsika ifandahatra fa hodiovina fatanareo satria misy zaza ho teraka ao anareo zaza no ateraka ao anareo de io zanao hoe ahoana no iainana fampiarana any zany a eo ny fiainan'ny fiarahamonina resaka anao teo hoe tohatrany mbola tsy hita ihany zahay indray namana fa dia mahita zahay fa efa misokatra amin'ny toejavatra rehetrarehetra efa mahita zavatra misokatra be deaibe zay tsy mpanao politika zay tsy te hiresaka zavatra indisy politika fa zao fotsiny a andriamanitra miasa rehefa ekelymizotra makany amin'ilay fitonena mizotra makany amin'ny sitrapon'andriamanitra mizotra makany amin'ny sitrapon'andriamanitra toejavatra rehetrarehetra hita taratra raha tany amin'ny débat politique zany de be te olo naseho ihany anga fa tsy débat politique ty zany fa soratra masina ny zava-dehibe de zao miasa andriamanitra mety tsy ho hitatsika ampahy be maso izy io hoe io fa mifampiakeloka daholo ny rehetrarehetra mety tsy hitatsika ampahy be maso izy io fa ny fanahy masina miasa izy atokoa moa no mahita ny ao ivelan'izao plateau zao hoe misy ohatra kely tonga ao tsaiko mantsy zao teto Antananarivo itsika raha-panatanjahantena le hoe fair play
kitra ny rahampanao politika rehetrarehetra karazany efa indisy vereny eo anatin'le zavatra resahanareo raha izay no azotsika lazana azy angamba fa aleo tsy anome hevitra toy ny politika zahay satria evangeliste zahay namana fasy ho atsika tokatrano fa tiana ambara fotsiny de zao a Andriamanitra zany rehefa miditra antsehatra izy ka ekena teto any atsika tamin'ny tapabolana de efa nanao fifadikanana atsika mivavaka iatsonan'Andriamanitra mihitsy iditratreha ato amin'ny firenena iatsonan'Andriamanitra reny zany a dia tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinony reny ary zahay mahafantatra fa misy olona tsopo misy olona manana ny toerana misy azy eto amin'ny firenena manaraka tsara ny fandarana ary tafiditra ao anatin'izy ireny mamaly ny antso ary manaiky an'Andriamanitra zany hoe zany tiana ho ambara de zao io Andriamanitra miantso avy fandahatra io a misy mamaly an'io antso any ampony any amin'ny fanany any amin'Andriamanitra zay tompony ity firenena ity dia averina foana fa an'Andriamanitra nampisan'ny firenena dia Andriamanitra noho izany zany dia miantso Andriamanitra avy fandahatra tsika ary zay no vaolan'Andriamanitra omeny le zaza teraka Kristia mba anadiovana ny fahotana satria indraindray rehefa ny olombelona no miaraka famaolana dia hitady foana izy ho tahaka ny jerevantsika any Josefa miralaha sy ilay tato amin'ny Jesosy tato hoe ndana manatona ianao raha diso de ndana mampahafatra ny diso ianao raha manana ny rariny fa Andriamanitra zany mametraka mihitsy hoe zay no anaovany azy Kristy ny vaola raha vahany Kristy zany le olana de miva tiana ho ambara de zao ny firenena malagasy nizany izy tsika na mety etretra manana rariny na mety etretra diso dia manekehany Kristy sika fa io rano Jesosy ilay zaza teraka io io no mpanolotsaina io no mpampivitrana ny firenena fa rehefa eketsika io na manaona tsy misy masakana ny rany Kristy io tsy anafaka ny firenena ao anatin'ny fatorana na iza milaza azy hoe antsy zany tsy misy na iza mahajoro manoloana zany anaran'i Jesosy zany sy ny rany Kristy toiziko le tao amin'ny Leviticus teo teo zany de vahoaka manao adalana tson'Andriamanitra hoe avitsika ifandahatra fa tia namana fany tena somary mavetsabetsatra kely Leviticus toko faevatra ny 2:20 raha misy mpanapaka manota ozy ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehovah raha misy mpanapaka resahany eto zany de zao reo rehetrarehetra ny men'Andriamanitra fahefana hitondra na dia tokony olona vitsy ary ataontsika fokotany fivondram-pokotany firenena raha misy mpanapaka mpitondra isan'ambaratongany mety anao adalana ny mpitondra rehetrarehetra na DG directeur nina zany mpanapaka mety ho diso ny mpanapaka fa zao nefa Andriamanitra efa manana an'le vahaolana raha vahoaka ny manao adalana raha mpanapaka ny manao adalana de manana solution Andriamanitra ary solution de mitovy ihany araka le teny namana fidy teo hoe tokana le izy avia ifandahatra tsika ozy izy Jehova zany hoe ny lakile zany namana fa ho an'Andriamanitra de zao tsy maintsy mifandahatra amin'Andriamanitra ny olona rehetra nizanisa ka misy krizy zay zany ny solution amin'Andriamanitra tsotra be fa sarotra ny mahasarotra azy de le fanetretena sy fanatonana an'Andriamanitra hoe ohatra ny Nikodemosy io misy olona anankiray mpanakarena manam-pahefana tsy mba sahoatra ny olona rehetrarehetra izy amin'ny valy maraina amin'ny 1:10 atoandro fa Nikodemosy dia amin'ny alina any amin'ny 10 alina voamieno amin'ny Jesosy tsy maninona zay anatonantsika an'Andriamanitra ka ny teny namana fidy teo fa ny ilaina zany de zao hoe io misy mpanapaka mahatsiaro fananota tsy nanderaka ny tenin'Andriamanitra de zao ny teny raha misy mampafantatra azy ny fahotana zay nataona izy de hitondra osila tsy misy kilema izy ny toromarika ato amin'ny soratra masina zany ny fepetra de zao raha misy olona manao fahadisoana mety tsy fantatry ny mpanapaka anankiray na vahoaka anankiray hoe nanao adisoana izy raha tsisy mampafantatra ary eto namana fidy no tiako hitaritana ny saina hoe rehefa miasa Andriamanitra miantso hoe avy ifandahatra de eo ny fanahy masina miara-miasa aminy any anatin'iny olona tsony iny ny fanahy masina ka ny asan'ny fanahy masina amin'iny alohan'ny anatonany an'Andriamanitra de mampafantatra azy ny fahotana zay nataony ny fepetra zany ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa ampiavana rehefa andamina ny gidragidra izy na ny olana misy de zao ampahafantarin'Andriamanitra anao anatinao ao ny lala ndisonao zao mantsy namana fa raha tsika samitsika ihany amin'ny fampiavana-pirenena iza moa ianao na zay olona mitsangana na fikambanana no mitsangana no hiteny hoe ity diso na ity marina tsisy afaka mifampitsara isika fa tsy maintsy ny fanahy masina ny mampiaiky atsika ny fahaditsotsika ary zay le mahagaga an'Andriamanitra raha miteny izy hoe avy de ao anatin'iny teny avy iny ny zavatra rehetrarehetra mifanaraka amin'iny teny iny zay tokony hitranga ary zay mihitsy voalazany ao amin'ny Jaona namana fasifidy Jaona toko 2:15 Jaona toko 2:15 ny asan'ny fanahy masina de zao ary raha tonga ny fanahy masina de mampiaiky ny mpanapaka mampiaiky ny vahoaka mampiaiky zao tontolo zao ny fahotana sy ny fahadisoana ary ny fahamarinana
ny fomba fiasan'andriamanitra zany a raha andriamanitra ny miasa de zao arotsany ny fanamasina engany hoe hitrango ty namana fa ka zao hoapiaken'ny fanamasina am'izay ny mpanapaka tsirairay avy hoe ohatra zany mialatsina raha mitenite zavatra ataontsika hoe misy atoky politika be deaibe reo de apiaiky ny fanamasina ny adalanareo atoky politika zao ane tia ny fahadisoanareo ny adalanareo atoky politika tya tia ny adalanareo nenareo de ty neny vahoaka moa zany de fa ty nenareo miaramila tia ny tena fahadisoanareo ny fanamasina de mampiaiky ny fahotana avy izy de mampiaiky ny fahamarinana ka le fahamarinana zany de zao raha miantso any andriamanitra namana fidy namana fa miteny hoe avy fandahatra ny zavatra ao ambadiky zay de zao asehoana anao hoe tia ny diso ary tia ny lalina tokony izora ka rehefa miaraka amin'andriamanitra raha andriamanitra ny midina tsehatra eto amin'ny firenentsika de tsy mitatonina tsotra antsika mitady hoe aiza ny lalana ivoana tandrefana ve sa tatsinanana sa aiza fa tena sehoan'andriamanitra mihitsy hoe ity ny lalana ivoana tia ny nadiso anareo teo noho izany le hoe avy fandahatra de zao mametraka an'andriamanitra ho fototry ny vahaolana ary mametraka atsika hoe raha tsy manatona an'andriamanitra isika raha tsy andriamanitra no tomponatoka amin'ny zavatra rehetrarehetra tao mety isy vahaolana politika mety misy vahaolana ny tokantrano tsirairay avy tokantranonao mety isy vahaolana koa ny aretina mety mahazo anao mety hoe miva fa mody miva io fa raha tsy andriamanitra mihitsy le miantso atsika hoe zany mamazo no andehanantsika de miverina ihany le oatra hoe tamin'ny 2009 ohatrany hoe miverina isaky mifiry taona iny efa taona reny zany de manambara fa tsy teo andriamanitra fa vahaolana ivelany ihany reny fa ty tenen'ity zany de hoe araka le tena manafidy teo hoe raha andriamanitra ny mamaolana raha izy midina de tena solution mihitsy définitiva zany hoe tena mandrak'izay io tsy miverimberina fa de afinaritra namana fa jeran'le fanazavana miainao an'le fanazavana dia matsapa miantso andriamanitra hoe nareo miteny mo tsy lavo teo hoe ho any atoko politika ho an'ireo sokatsy rehetrarehetra na anaty fitondranana tsy ny fahitanareo azy am'izao ve izay sokatsyn'olona rehetra resahan'izay dia manana finiavana tokoa amaly an'ilay antso hoe avia manatona de hiditra ihany amin'ny lafan'ndray karazana jery tombakana atenatenany évaluation ami parcours n'ilay fandarana hoe atraizany fiako na feedback efa azotsika satria laharana faheniny tsika androany laharana anakorosa iza zany aiza ho aiza ny fahavononany olona toy ny inona ny fiantefany na faharesin-dahatry ny olona amin'ilay zavatra nampitaina teto hatramin'izay afahantsika mijery hoe raha ny zava-misy am'izao vonona maly vonona natona avery sokatsy ny olona rehetrarehetra zay eritreretana hoe misehatra ao anatin'ity tantara-pirenentsika ty saotra indrindra namana fa fantanina tsara tokoa zay fantanina zay zahay zany zahay mirahala rito sy ny hafa maro dia mahita avelotra mandeha mahita sy mahafantatra fa andriamanitra miasa eto amin'ny firenentsika ary mbola hiasa izy fa efa mandeha mandroso ny tanjona zay apetrak'andriamanitra ho amin'ny fibebahana sy ny fampiakekeloko Madagasikara ary mino an'izany za efa be deaibe zavatra fantatra efa hita fa avy amin'ny Jehovah reny tsy avy amin'ny olombelona tsy hoe fandaharana ty no inona fa Jehovah no miditra antsehatra ary efa hita tsy laza zay satria manjary misy hevitra politika anga raha ho teneniny zany fa miara-mahititsika fa tsy tahaka ny tamin'ny 2 volana lasa na ny 2 volana lasa zao kehitriny zao raha jerena tsy tahaka ny tamin'ny 2 volana lasa zao raha mijery fotsiny ao climat politika tsy tahaka ny tamin'ny 2 volana lasa na ny fiainan'ny firenentsika raha eo zay zavatra zay no resahany fa nytiako ambara fotsiny ao anatin'izay namana fa de zao zay resaka androany hoe raha andriamanitra mamaky izy zay dia zavatra anakiroa no azo ambara andriamanitra manao sorona ny tenany amin'ny famahana olana dikan'izay de zao manafaka andriamanitra mitondra libération andriamanitra zay midikany zany hoe zany raha teo afaka teo libéré ny firenena malagasy ao anatiny fatorana mahazo dia tsy misy afa-tsy eo amin'ny Kristy zay libérateur izy no manafaka an'io zany dia hiditra vetivety aho hoe ahoana mo ity toe-javatra rehefa nitranga ny crise teto ambony tany tamin'ny Adamasefo vao nanomboka dia nitranga ny olana crise tena crise de nanao vahaolana andriamanitra inona vahaolana nambara nampianarina Adama sy Eva sy ireo zanany voalohany hoe ity no vahaolana avy amin'ny andriamanitra mamaky crise de nampianarina anireo zanan'ireo ny fanatitra nampianarina hoe mitondra fanatitra de rehefa nampianarina manaty fanatitra ao amin'ny Genesis 4 ny 3 de manao zao teny zao
ny amin'ny kaina sy abela izy de zao ny voalaza ary rehefa afaka elaela dia nitondrany kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an' Jehova fa nitondrany abela kosa ny voalohan-tera kondriny de zay matavy ary Jehova nankasitraka ny abela mba amin'ny fanatiny fa kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahana ao anatin'ny olana zany ao anatin'ny krizy tena krizy eto ambonin'ny tany dia ny solution'Andriamanitra fanatitra de nampianarina fa ity no olana ry ava-malala ho any antsika tokantrano any nireo misy anakiroa my rahalahy zay mahafantatra nampianarina an'le vaolana tena mandrakizay ny anakiray tsy manaraka an'io izy fa toa sandoka an'izay no ataony zavatra avy amin'ny tany no ataony ny Kaina de abelandray mijanona am'izay cadre omen'Andriamanitra ity no atao zay de nitondra izy an'ilay ondry zay matavy indrindra iny no ataony fanatitra de nankasitrahan'Andriamanitra zany hoe zany tsika zany de tsy maintsy misafidy tsika anomboka androandray zany zay ny principe misafidy tsika hoe indreo misy olona anakiroa ao amin'ny firenena misafidy na izy manaraka ny principe akaina raha tsy te hiditra famahana olana na izy manaraka ny Abela de nankasitraka Andriamanitra nankasitrahany Abela ny anikaina zany madidoa fotsiny izy tsy zany fa ity de fa mety fa rehefa aterina eo ambony alitara io mety ihany fa tsy fantany hoe ina mo eo ambony alitara io ny an'ny Abela de manaraka ny cadre izay nomen'Andriamanitra ka zao rehefa avy teo vao maika nidirana krizy Kaina satria tsy manaraka le cadre avy amin'ny Jehova tsy manaraka le cadre omen'Andriamanitra famahana olana vao maika krizy nidirany Kaina ary nitaranaky Kaina rehetrarehetra de rehefa zoina ny teolojia soratra masina nitaranaky Kaina rehetrarehetra io tena nitondra safidrano tonga io satria nitarana zany tsy avy amin'ny Jehova fa avy amin'ny le fandavana ny Jehova dia lasa fandravana nandeha ihany to velona ihany izy zay tena namana tsy lavy teo to ohatrany hoe mandeha mivaky kely zany ny krizy fa inona mitondra makao amin'ny safidrano ao taranaky Kaina reny tena kabiazana fa ny andry seta de izy ireo avotra ireo ihany zany hoe tikoeritsa zao ny olona ny an-trano mahaino an'izany hoe hiditra ao anaty fifidianana tsika tsoaty sy ny tetiandro moa nefa mivoaka fito zao ny teny hoe misy anakiroa Kaina sy Abela alay-panahy mihitsy ny olona eritreritra zao izy ary ny Kaina ary izy ny Abela amin'ireo kandida reo ahoana ny amatarana zay zavatra zay satria araka ny teninao raha olona tsy araka la hoe nakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra nataony no mbola tafaveriny eo apetraky ny vahoaka eo amin'ny safidiny dia tsy tena fahafahana tanteraka le izy fa fahafahana vonjomaika visoara angamba aloha zany lazanazy tena zay mihitsiny ho an'izay kandida zany ho an'izay mitondra firenena zany ho an'izay mpanapaka rehetrarehetra misafidiana ny vahaolana tao amin'ny Abela ny vahaolany Abela le pérenne le éternel le mandrakizay ary iny no mitondra fanafahana avy tamin'ny Abela ireo fanatratazana mamaha ny olona zao tontolo zao io nekeny Abela zany ary raha hiditra kely ao amin'ny lafiny fivavahana fotsiny somary avela kely ny fiainam-pirenena sy ny fiarahamonina fa amin'ny lafiny fivavahana be no manao zay tianao atao fotsiny amin'ny fivavahana fanatitsika iny io zany zay tiana io zay anaovana azy fa tsy manino io Andriamanitra angasarotiny amin'izany fa ny an'ny Abela mijanona ao anatin'ny cadre avy any an-danitra izy tondrosotra an'Andriamanitra tondrosotra eto zany tsy federoty tsy federoty fa guidin'Andriamanitra mihitsy fa le federoty manana connotation politique hafahafa izy de tsy mpanao politique tsika de tsy mitra amin'iny zany namana fa zay zany nizaniza zany ho candidat raha teo candidat ianao ka tena tianao ny firenena malagasy latsaky candidat zany mantsy nytenen'ny mpanao politique hoe fitiavana firenena ty firenena ity de zao ekeo ny fanatitry Abela ary iny arahana Kristy mamela fahotana ary tao mam'izany ny ekipanao rehetrarehetra ny mpifaninana de ohatran'izay raha tsy zany de mety tafakatra kely io fotsiny araka ny teninao fa olana Kainane tafavoaka velona ihany izy fa nitsipozipozy de enjeny olona raha mamakitsika zany de natao fanenjika izy de zay mahita azy mamono azy mila mitandrina zany raha politika ndresana mila mitandrina ndrao dia ho fanenjika foana raha vao tsy manaiky ny fanatitry Kaina ka zay zany no iantsona azy mihitsy ny alohan'ny farampanarany andiam-pandarana manafaho atsika na tokantrano any mila mandray any Kristy tsika satria io no vahaolana ny krizy zay nomen'Andriamanitra raha ty zany de mety vaolana avy amin'ny devoly koa ne manao fanatitra ny fanatitra devoly olona no ataony tsakitsaky ataony fanatitra zany na ny devoly zany faritra maneran-tany zany fa zany na ny devoly tsy zay no atao fanatitra fa Kristy atao fanatitra ary ndray mandeha tsy mila manao isakana de amon'olona fa Jesosy no fandraisana tamin'ny finoana ary raha ekena ny rany dia manadio ny eloka rehetrarehetra zay fa vita tamin'ny lasa eloka tsika rehetrarehetra io tsy misy tsinanotsika tsy misy madio zany tsika fa samy mpanotadolo eo mason'Andriamanitra fa rehefa ekena lay fanatitry Abela lay nateriny de iny mamahany olana mandrakizay
miazakazaka ny fotoana dia maraparana sady ny larana fahenintsika fa mialoza zay amaranana sy ny teny amaranana ro mirahalaha azy mandefafatra foana ianareo eto na mampitondra na mampanomitra na mampanao politika teo ndray zao teny hoe candidat raha ohatra moa zany misy amin'ireo miantso anareo zao hoe alao ianareo atao mpanolotsaina na omena sehatra ao anatina fitondranana na itamasondro politika amin'ireo candidat reo manaonany am'izay eny tompoko mahazo SMS zao namana fa tsy teniteny zao fa de tenenina any hoe le feedback zany misy an'izany mihitsy misy telefona misy message sy ny sisa fa zao no izy anisan'ny natonga ny firenetsika ho politika tahaka an'izao ny fiazakazahany mpitondra fiavahana rehetrarehetra eo amin'ny politika tadiditsika tsara angamba talohan'ny safidrano fa ny famantarana nation ny soratra masonao dia zao hoe aritany zanakavavyny zanak'Andriamanitra fa tsara ny zanakavavyny olona dia lasa nakany izy dia tonga ny safidrano anisan'ny tena matonga ny olona eto amin'ny firenena namana fahy eo ihany ny resaka politika sisisy fa ny fiazakazahan'ireo olona mpivavaka mitony tena ho mpivavaka miazakazaka amin'ny fomba rehetra mihitsy eo amin'ny politika eo amin'ny fitondrana zany ny tena olana nyty firenena ity ary zany ny tantarany aba zany ny tantarany jodasy efa miaraka tamin'i Jesosy Kristy efa ara-dalàna fa tsy afa-po tao am-piangonana fa de miazakazaka ho any amin'ny politika de kaoka manazava zay hoe raha ohatra ka misy miantso na misy miteniny am'izany misy olana eo misoratra masina ohatra ny Daniel mpivavaka olon'Andriamanitra natsona anolo-kevitra sy ny sisa tsy de olana loatra zay raha ohatra ka ilaina eo amin'ny firenena fa raha ianao mitony tena mpivavaka no miazakazaka misovaly mihitsy ny fiangonana sy ny baiboly sy ny fivavahana mba ekarana eo amin'ny politika de manao antso zany zay hoe izay mihitsy le atson'Andriamanitra avitsika ifandahatra manao antso Andriamanitra ho amin'ny mpivavaka rehetra ho amin'ny mpanao politika ho amin'ny miaramila be de be ny fifandaharan'ny olona isatsokaziny amin'Andriamanitra fa namana fa mamaraparantsika zao ny tiana ho tenena zany androany de zao ny vahaolana ny men'Andriamanitra ny rehefa izy mamaolana namana fa araka le teny teo raha tena pitsiritsika nresaka de zao izy ny vahaolana izy ny miantso fa izy ny vahaolana ary le vahaolana eto de oatra ny hafahafa namana fity izy mihitsy ny sakrifisy izy ny sorona ny fanatitra iny de tsisa fa izy tenany ihany no sorona fa alohan'le fanatitra ho lasa fanatitra de tsy maintsy miaiky ny fadisony aloha le atsony io ifandahatra aminy diso any anao ka raha manaiky fadisonao ianao hoetiko ihany ny adalàna zay nataonao ka ny tiana ho tenena zany de zao hoe ny lakile zany n'Andriamanitra rehefa mamaolana izy miantso izy fa izy koa manaiky hanao sorona ny tenany izy ry mpiray firenena malala manasatsika rehetrarehetra zay androany mba samy anao sakrifisy daholy ndo samy anao sakrifisy ndo mba hanaka an'le Andriamanitra raitsika isika tsy hanentsika tsony tsy hanameloka tsy teny tsy hitabataba tsony fa ndo mba hanaka ny toetranyity raitsika tytsika rainay zay ny an-danitra ny toetran'io raitsika io de zao vonona izy anao sorona ny tenany mba hiverina ny fihavanana sy ny hivitrana ny olana ary zao voalaza ny Isaia 3:10 na manafity rehefa manamafy an'izany izy Isaia 3:10 andiny fadimy de zao ny voalaza i Jesosy de voalefina noho ny fahaditsotsika sy ny torotorona noho ny helotsika riavana ny lakile famahan'Andriamanitra any Kristy de zao izy ihany no voalefina noho ny adalako izy tsy zananao adalana no voalefina fa izy ihany ka ny lakile zany somary sarotra mihitsy somary extrême namana fa de zao manaiky ve zay rehetrarehetra men'Andriamanitra fahefana am'izao fotoana zao mba hainao ny lanjany vokatry ny adalany teo aloha rehetrarehetra ka hoetinao hoetitsika raha zay nataotsika vavetivety zao olana mahazo atsika zao ary ao amin'ny Luka 4:1 de misy an'izao teny zao teny mahagaga le Andriamanitra ivavahana namana fa misy olombelona mavita ve ty zavatra vakiko eto ty Luka 4:1 andiny fa 7:20 raha misy mameno ny takolako anankiray namana fa de atolera azy koa ny anankiray ary raha misy maka ny lambanao aza lavina na de ny akanjonao aza ny rehefa tena sokafany lioka zany sy matio le toetran'le fanatitra tary le ondro ny tenen'ny namana fidy de io le toetrany alaiko ny lambanao tsy mamaly anao tsy maninona fa de avelanao fotsiny eo amin'ny antiny fa 5:30 tiavany fahavalonareo ary manao vasoa azy de mampisambora ka azakivy na amin'inona na amin'inona de ho lehibe ny valym-pitianareo
ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo fa izy mora fanahy amin'ny tsy misaotra sy ny ratsy fanahy oka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka andrianareo mpamindra fo ry piraitandrasany tiava ny fahavalonareo tsy fantatro zany zay tena fahavalo eto Madagasikara ny fahantrana ve ny tsy fantatro e tsy zany nasen'Andriamanitra tiavintsika fa olona samy olona io tiava ny fahavalonareo mangataka atsika samy malagasy mba tsy hifanangana fahavalo itsony amin'izao tsika amin'ny teny zao fa ndo raisina le tenin'Andriamanitra avitsika hifandahatra zay dia manao antso na manafafa oatra mbola tsy tonga eo tsika ndo tsika rehetrarehetra anokana andro 7 andro na 10 andro iarahana mitoraka eo amin'le zanak'ondry iarahana mivavaka fa raha izany no mitranga dia ho tanteraky ty teny amaranako azy ty 7 amin'ny 30 valo amin'ny 30 amin'ny 1 aza mitsara itsody dia tsy ho tsaraina ianareo aza manameloka dia tsy ho elohana ianareo mamela eloka dia mba havela ianareo omeo dia mba homena ianareo fatra tsara sady ahitsana no hahafatratra ka dia mihoatra no nomeny misy tenenina manafidy teo hoe efa misy toejavatra hita any na manafa ohatrany manamarina an'io hoe mamela eloka avelao ny eloko ny olona efa misy zavatra mba efa miva mandeha moramora tsy moramora fa ndo hiakatra ndo andeha lavitra noho izany ry piraitanindrazana ndo hifamela na inona ny tranga ok zay aloha efa ranonraraky reny fa ndo mba hifamela itsika taka nataon'raitsika zay ny datra na manafidy teny famaranana tiako tenenina dia zao misy fantanina aloha valiko vetivety le izy namanafaly fantaninanao manatitra ny teny namanatsilavo ny tena fifalianay ny tena tanjona anay mirahalahy dia ny malagasy mandray ny Kristy amin'ny fibebahana zay ny tena tanjona anay tsy maniny zay tsy mitady zany seza politika fa rehefa tena mivaha ny olona mandray ny Kristy firena malagasy toy zay alleluia voninahitra an'Andriamanitra misaotra ry vahoaka malagasy zay zany tena tanjona eto namana fa zavatra politika mety tsy ho hainay ne zany mety tsy antonona anay fa ity no tiana horesahana faraparany ao anatin'izany dia zao io Kristy io dia tiatsika izy marina fa raha tsika samy olona no mifamelany sarotra ny famelana samy olona na dia efa nomentsika ihany ny modely tam'le misy modely intelo zay dia hoe ny olona samy olona fa mora satria amiko sy Andriamanitra fotsiny tsy misy mahita ny ao am-poko afa dia hoe Andriamanitra miaika fa nanota Andriamanitra mamelany eloko ao anatinao ao tsisy mahita nao anaty vahoaka maro azy anao tsisy mahita fa Andriamanitra mahita azy zany hoe zany ty vaolan'Andriamanitra ty dia manala ny henatra sy ny taho hena maso izay hifanatona dia ataon'Andriamanitra misy ty avifandara ianao sy Andriamanitra manao azy no zany zany ity no fasily kokoa ne ity no fasily ty nomen'Andriamanitra ty ary zay nytenen'ny apokalipsy manao hoe ny 15 manao hoe ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tiantsika ka namahatsika ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny rany manafaka atsika zay dia libération libérateur io rany Jesosy io manafaka atsika fahotana ekeo izy ry firenena malagasy ry ava malala ry mpiray firenena ekeo Jesosy ao anatinao ao amponao tsy miloka ao anatin'ny fanahinao ao maneke mibeba hoe Jesosy ao nanota tamin'ty fireneko ty nanota tamin'ny fianakaviako tamin'ny fiarahamonina tamin'ny ray tapo amiko nanota mamelany eloko ho afaka firenetsika ary dia iroso hatrany ary tsy ho ela sanay milazan'izany amin'ny finoana tsy ho ela dia hita vahaolana azo tsapaitana antsika efa mandroso izy io ary soran'Andriamanitra aza mitaredretra azy manam-pahefana azy afaka manapaka zay aza mitaredretra fa mandroso makany amin'ny fombiazana ny firenetsika satria tiany ty firenetsika ty Kristy ary tiany mba hisy fiadanana zany indrindra ny tena tanjon'Andriamanitra fiarahamonina milamina mirindra isi ny fahatahorana azy fa tsy si ny gidragidra lava saotra indrindra to eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika ny larana fahinina amin'izao arina izao akasitrana eny aroa mirahalahy akasitrana ihany koa ny teknisianina ny aran'ny salata amin'ny fanatotosana ary indrindraindrindra ianareo rehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny dindinika sy ny fandarana tamin'ity alina ity mifampitoana amin'ny larana fafitosika amin'ny herin'ny androany toy izao indray veloma tompoko